ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika rehetra ry havako malala tratra ity alatsinay fa 20 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika nio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty voalohany toko 2:1 ka hatramin'ny 7. Timoty voalohany toko 2:1 ka hatramin'ny 7. Aminaran'i Jesosy. Koa mananatra voalohany indrindra mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandrofay izay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamotinana rehetra. Izany tsara kahakasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpananana antsika amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrena ho mpitory sy apôstôly milaza ny marina fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mpiavako andininy fa roa tapany faharoa manao hoe mba hiainantsika miadana sy mandrofay izay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hiainantsika amin'ny fiadanana. Rehavana mampieritreritra ny hoe ny Baiboly eto dia efa manome vahaolana ny amin'ny hoe ahoana no hiainan'ny firenena, hiainantsika amin'ny fiadanana. Ny Baiboly zany dia milaza fa azo atao tsara ny manana miaina ao anatin'ny fandriampahalemana, miaina ao anatin'ny fiadanana mba hahatonga ny olona ho voavonjy, ny olona rehetra ho voavonjy. Ny nandritra ny taonjato 20 ity dia nisy ady lehibe anankiroa fantatritsika, ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa. Ankoatran'io dia nisy ny génocide taty Afrika, nisy koa moa zany ny ady madinidinika, ny fanaovana tetsi-teroa isa-paritra. Ary azo lazaina ho iny taonjato 20 iny dia nahitana olona napitrisany na tamin'ireo ady lehibe faharoa na tamin'ireo ady isa-paritra, ny olona maty. Ary tsy ny taonjato 20 mihitsy no taonjato ny fandriampahalemana teto ambonin'ny tany, fa taonjato ny ady sy ny fandatsahan-drahara. Hany ka isan'ny ataontsika hoe zava-dehibe mihitsy amin'ny fiarahamonina amin'izao tontolo izao zany ny ataontsika hoe ny fitsimbinana ny fandriampahalemana. Natsangany izao tontolo izao ny ataontsika hoe ny firenena mikambana. Anankiray izay asan'ny firenena mikambana ankoatr'ireo asa maro samihafa sahaniny dia anankiray asa sahan'ny fototra ny ataontsika hoe fiazonana na ny fitandremana ny fandriampahalemana. Io lay atao hoe maintien de la paix, zany hoe misy zany rafitra mihitsy ao anatin'ny firenena mikambana, fantatsika rehetra zany, izay miazona sy mitahiry ny fandriampahalemana. Ary be dia be ny fitaovana, ataontsika hoe fitaovana tsy fitaovana hita maso fa ny rafitra ao anatin'ny firenena mikambana manao zany miazona zany fandriampahalemana zany. Be dia be ny fihetsika maro samihafa natao ao reny hoe fankasitrahana ny olona izay niady ho an'ny fandriampahalemana, ireo prix Nobel hoe izay olona mendrika, zany ny kely indrindra.
fa manana ny reo ataontsika hoe funu izy izay sampadraraha manokana zay tena misahana fandripahalemana manana fitaovam-piadiana mihitsy ao anatin'izany reo ataontsika hoe miaramila misatromanga ny firenena mikambana manana fitaovam-piadiana manana teti-bola manokana manana rafitra manokana tsy hoe amina miady amina firenena fa miady amina mandamina amina zavatra isan-karazany ary nisy boky zay tany 2014 nosoratana diplomate betsaka tao anatin'ny firenena mikambana dia lay boky hoe illusion et réalité tamin'ny taona 2014 izy io mahafinaritra be lay boky satria hitanao hoe saika olona mahafantatra ny ny aina zany fikarohana ny fandripahalemana zany niady fo taminy hoe nampanjakana ny fandripahalemana ary ireo olona reo dia nanazava ny fototra ny olan'ny fandripahalemana fa raha ataondray mijery dia izao tena sarotra ny miazona ny fandripahalemana eto ambonin'ny tany sarotra no ny antony maro samihafa tsy anton-javatra ray fa anton-javatra maro raha toa ka vakina io boky zay ndresahana io dia tena mahita hoe zavatra tsy vitan'ny olombelona mihitsy ary tsy ny sain'olombelona mihitsy no ahavita hamorona sy hiazona ny fandripahalemana vonjy maika ihany zany ary marefo dia marefo izany fandripahalemana zany ndrarera dia tsy azo antoka satria kajikajy sy tombontsoa no ambadika lay fandripahalemana eto nefa ny baiboly ry avako malala tena manome lalana hafa mihitsy zany fandripahalemana nitadiavina nandritra ny anjato taona ny ary andaniana vola be dehibe dia baiboly eto manome vahaolana zay mametraka fa azon'ny olona atao tsara ny miatana ary zany vahaolana zany nefa dia zao tsy raharaha-pirenena tsy raharahan'olona anankiray fa tena raharahan'mpino mametraka Paoly zany hoe dia mametraka mihitsy amin'ity mody zanany manao hoe zany fandripahalemana zany fiadanana zany dia zao tena raharahan'mpino fieritreretana zany marina loatra fa itsika ao anatin'ny fahasairanana angambany ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny zavatra ataontsika hoe tsy fampitsakafo tsy fampiny trano tsy fampimpanafody tsy fahaizamaky tena sy manoroka be dehibe ny olona mpiarahamonina hitatsika dia tsy manana fotoana mihitsika eritreretana zany fandripahalemana zany na ny fiadanana sy ny filaminana zany fialaminany fiarahamonina raha tsy manana fotoana eritreretana zany isika fa ndray maka namonjy fivoriana zay mivady namonjy fivoriana tamina fivoriam-ben'ny ataontsika hoe tanora-pianatra eran-tany tamin'ny fotoanandro dia tamin'ny taona raika sy 4 dia rehefa namonjy ilay fivoriana zay raisam-pirenena izy io taty Afrika dia ny tao anatin'ilay fivorian'ireo fivorian'ny tanora mpianatra mpampianatra dia ny tao anatiny dia momba ny fandripahalemana momba ny ataontsika momba ny hoe fandripahalemana zay lay izy ary fandrindrana aza fihavanana hoe ahoana ny fomba fampihavanana olona na vondron'olona mifamaly any Afrika mantsy matetika misy zany hoe na dia rano aza dia divana indraindray rano renirano indraindray aza ahitra ireo fa biby be dehibe satria any misy frontière dia any koa be dehibe misy foko isan-karazany dia mora mifandona izy ireo dia nisy tao anatin'ilay fivoriana zany dia hoe aleo ampianarina mamaha olana sy miatrika olana dia niteny zahay nametra manontaniana ry olona hoe manao ahoana ny trangany a Madagasikara misy conflit ve misy olona ve amin'ny ara-poko dia nanazava moa zay tamin'ny zavatra zay nanao hoe zay dia misaotran'Andriamanitra fa tsy mba tratra fikabana kristianina tena izy tsy mba tratra ny saotran'Andriamanitra fa tsy dia mba misy loatra an'izany zahay ary angamba tsy dia tena mieritreritra loatra hoe zavatra isotra an'izany fa na izany moa dia manaraka n'ilay fampifanana ihany kanjo ny tranga ny taona 2014
dia rehefa nitranga nytonanosorivo saroko mihitsy nanoratra lay tovolahy tanzaniana anankiray nanoratra taminay vady hoe taditoko ilay teninareo tao anatin'ilay fifanana hoe Madagasikara dia tsy mba tratrany zavatra ohatran'izao kanefa tena mampalahelo nareo fa mafy be ny zavatra lalovanareo zany tamin'ny taona ray rosy roa arivo reny moa zay lalovana teto amin'ny firenena dia ny tiana tenany hoe indraindray tsika kristianina tsy miomana ho amin'izany koa indraindray ny fiangonana indraindray efa mbiakoditra le zavatra zay vao ive tsika manana olona ihany amin'ny zavatra ohatran'izany everitsika fa zany hoe fandripahalemana zany na zany filamina zany everitsika hoe zavatra tsy tena zava-dehibe amintsika nefa itsika zao anatin'ny vanim-potoana zao dia tena mahita fa miasarotra sy mihamarefo ny fandripahalemana raha tsy resaka fa tsy niasan-dahalo fanafiana amin'ny tambasy amin'ny eto amin'ny atoandro benanary fanafiana inoty station essence fanafiana isan-karazany ianao zany zao eto Madagasikara raha ohatra ianao ka mandeha mitady fanafody amin'ny alina dia tsy ahita station essence mivarotra lasantsy ianao anankiray manerana Tananarivo satria misy manentaka ianao amin'ny fotoana io raha vao tsisy lasantsy raha misy marary ao an-trano ka tsy ampy lasantsy dia efa sahirana fa defa biezaka zany hoe asio lasantsy foana amin'ny fiarakodia fa raha sanatrika misy mety adianana dia sarotra Tananarivo satria tsy station essence eo Tananarivo manao 420 fa tsy raina roa teo aloha 10 taona lasa na dia atao raha hoe reny vulca reny ara ohatra dia misy vulca 420 fa zao dia raha sanatry mandeha mitondra marary nananao ka vaky pneu dia manaposy varapitso magnaina indray vao ahita na ajany nanana eny fiarakodia fa efa tsisy an'izany tsony satria tsisy tsony lay fandripahalemana zany mikely indrindra fa koatra ny fanafiana mitapedina amin'ny andro alina fanendahana elakelan-trano lasa olona ampiarahamonina ilay fandripahalemana zay tsy noeritreretintsika tsy niomana ho amin'izany mihitsy tsika na nofanina sy nomanina ho amin'izany ary dia indradray aza raha ohatra ka sendra mijery ianao miakatra atao ve amakatra mbobokelina ambato vinaka eo dia misy toerana anankiray misy agence mba matetika mpaka tanora manao recrutement zany tanora ianao andreatsika hoe agent de sécurité reny dia reny be dia be moa ny ankizy tsy mitady asa tsotra dia manao an'ireny agent de sécurité tsotra reny izy fa alanjatony isako misy milahatra anjatony foana ary lasa ataontsika hoe lasa lamaody azany ny hoe tsy atao kely lamaody fa lasa fiatrehina mihitsy hoe saika manisy an'ireny olona afaka miandry tanàny reny mandrakariva ny akabeazan'ny orinasa na ny olona zay ataontsika hoe mila mahana fiarovana manokana zany nefa dia fampitoboana tetibola indray zay mahatonga ny hoe lafo vidy ny fandripahalemana voatery tsy maintsy arehitra ao ny jiro mandritra ny tontolon'andro voatery tsy maintsy manampy gardien foana ianao voatery tsy maintsy miomana amin'ny zavatra ohatr'izany isan'andro dia lasa mampitombo tetibola mandany vola zany nefa tsy nomanina atao anatin'ny roapolo taontsika manao hoe indraindray everitsika ho zavatra tsy mahakasika atsika mihitsy ilay fandripahalemana fa rehefa tony zavatra aro tsika voetra haiveka tokony ny ampianarina zany ihany tokony ny omanina ao amin'izany ihany eto nefa ny Paoly le afaka dia manazava ny soratra masina hoe tena raha mpino mihitsy zany tokony eritreritra n'izany ny mpino satria miantoka ny fiparitahan'ny filazantsara zany aza tonoana fa nitsony hoe Pax Romana na ny fandripahalemana romanina no nahatonga ny fiparitahan'ny filazantsara aingana dia aingana mihitsy tao anatiny nitsona hoe Pax Romana na ny fandripahalemana romanina ny taonjato voalohany faharoa zay niparitahan'ny filazantsara na tonga hatrany Azia tonga hatrany Afrika taty Afrika tonga hatrany Eropa dia nisy lalana nisy miaramila isakireny lalana reny dia nisy tobo miaramila dia nisy fandripahalemana dia tonga ny mparitaka ny filazantsara tsy tokony adonotsika fa tena mifamatsotra mihitsy tsy hoe ny toe-karena ihany no miantoka miankina ny fandripahalemana fa na ny fitoriana ny filazantsara mihitsy ary misy mpitandrina misy evanjelista tsy tamanana voatery tsy maintsy miala le toerana noho ny tsy fisian'ny fandripahalemana ny kristianina zany dia tokony hatsiaro mihitsy ary zay ny tenen'ny Paoly eto hoe tena manana adidiny kristianina eritreritra ny fandripahalemana
dia ny faharoa rehefa tokony ho takatry ny kristianina rehetra ary ny fieritrretana fa tsy hoe raharahan'ny firenany kambala ihany zany, tsy hoe raharahan'ny zao tontolo zao ihany zany, tsy hoe raharahan'ny ministerany ianina zao ihany, fa tena raharahan'ny kristianina mihitsy ny mieritreritra n'izany fandriam-pahalemana zany. Ary ny faharoa dia zao, iny ny tenen'ny Paoly eto, hoy izy manao hoe manana adidinareo tsy amin'ny fieritrretana zany ihany fa amin'ny fitondrana mibavaka. Amin'ny fitondrana mibavaka ny olona rehetra sy ny mpitondra mba hisy fandriam-pahalemana. Ndraray masazavako malala mieritreritsika manao hoe mivavaka mba ho voavonjy ny olona, zay aloha zava-dehibe. Fa io tenen'ny Paoly io. Fa izao koa rehefa malala tena hay ny vavaka dia fitaovana mihitsy koa hoentina mitondra fandriam-pahalemana. Ny vavaka dia eritreretintsika foana hoe lay lafiny ara-panahy hoe voavelany eriko ny tsirairay, tena zava-dehibe tokoa zay. Fa izao nefa rehavako malala ny vavaka dia manjary koa mitona ny olona hiatrika olam-piarahamonina, fa tsy hoe mandositra olam-piarahamonina, tsy hoe rehefa mivavaka dia tsy manao n'inona. Zay eo, fa anankiray amin'ny vavaka ny fitondrana mibavaka ny mpitondra sy ny vahoaka. Fitondrana ny vahoaka ny olona rehetra hoentina ao am-bavaka, ny olona rehetra hoy izy. Ary ataovy mivavaka fisaorana ho an'ny olona rehetra. Ianao zany mpino dia misaora ho an'ny olona rehetra, misaotra tompo ao. Fa izao mandeha ny fiarikaren'ny olona rehetra, misaotra tompo ao fa afaka mianatra ny zanam-bahoaka, misaotra tompo ao fa mbola afaka mandeha amin'ny lalana izay, misaotra tompo ao fa mbola mandeha ny taxi be anay, misaotra tompo ao mbola mirehitra ny jironay, misaotra afaka ho an'ny olona rehetra, misaotra amin'ny anaran'ny olona rehetra. Fa izao koa mifona ho an'ny olona rehetra ho Paoly, mifona ho an'ny olona rehetra. Manao rarentsika mitemana hoe koniarany fahotako tsy taoko izay anaovana azy koa ny finako ho an'ny olona. Avako malala tsy zay ka. Roviana moa ny olona ny tsirairay tsy anota, roviana anao no tonga anjely, fa mifona ho an'ny olona rehetra tahaka nataony Abrahama, mifona ho an'ny Sodoma sy Gomora. Dia zay koa rehefa malala ny tokony ataonao mifona ho an'ny olona rehetra. Amin'ny vavaka ataonao mifona tompo ao ho an'ilay olona mangala-danja hitako terenanina tery, mifona tompo ao ho an'ilay mpanendaka reko tary, mifona tompo ao ho an'ilay olona mpifosa hitoko reko tasana tao anaty taxi be teo, mifona tompo ao isan-karazany ho an'ny teny maloto hitako eny amin'ny arabe rehetra eny, mifona tompo ao ho an'ilay tsy fanajana ny lalàna velona ao anatin'ny fiarahamonina, mifona tompo ao ho an'ireo vahoaka izay tsy mahalala madio tsy miraharaha aina, mifona tompo ao ho an'ny tsy fitandremana taona ny fananany miombonana sy ny sisa rehetra. Mifona ho an'ny olona rehetra. Efa mba mifona an'izany va ianao, fa mifona ho Paoly, fa zany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy vita zany hoe mifona ihany ho an'ny olona rehetra ianao, na misaotra ho an'ny olona rehetra, fa io teneniny io koa hoe tena mangatao ho an'ny olona rehetra mihitsy koa. Tsy mangataka ho an'ny tenanao ihany, ianao fantatro ny tompo, rehefa mpanompon'Andriamanitra dia fantatro ny tompo, fa mangatahako ho an'ny olona rehetra. Dia zany mitema anay koa mifantrako ary tsy hitako izay anaovana azy, aiza koa ny mbola angatahako ho an'ny olona rehetra, tsy tompoko, tena tokony hivavaka ho an'ny olona rehetra ianao. Hoe tahio tompo ao ny fambolena, tahio tompo ao amin'izao vanim-potoana izao mba hain'ny tantsany hitantana ny vokatra ao aminy. Tahio tompo ny fianaram-pianatra, tahio an'ny olona rehetra. Ndray maka nisy gazetina avoaka ny CWM zay fahiny dia mandraky moa ny hoe dia manakariva ny CWM zany dia zay LMS teo aloha dia mamoaka gazety izy io, gazety avoaka dia aparitaka amin'ny mpitondra fivavahana na amin'ny olona sasany mpiara-miasa tamin'ny CWM. Dia matetika izy io manome hoe tiany vavaka, tiany zavatra hoentina mibavaka. Dia ndray maka tao anatiny io vavaka izay vavaka ny teneniny io dia lay tao anatin'ilay gazety boky ny CWM dia tamin'izay fotoan'izay ny tenenina tao anatin'io vavaka io ny teneniny CWM mba eto am-bavaka ireo kristianina vitsy tany Bangladesh. Dia namaky ilay boky moa zany dia ilay gazety boky dia nitondra nataoko tao anaty vavaka intercession zany le vavaka ahoinan'ny toroteny dia nanatona le olon-dehibe anak'izy manana hoe pastera ny fatrana eto Madagasikara ty tsy afaka ko mifatrana amin'ny Bangladesh le nao entina mibavaka sy nitondra drano amin'ny Bangladesh. Dia ndraindray le avako malala tena zay mihitsy ndraindray tsika varinina amin'ny olantsika
de mety manadino tony teny soatra masony tony hoe ny olanao ange iny fa eo foany fa zao mba eto ambavaka koa ny afy aza tonona fa raha makany Israely ianao dia misy olona zay eo mivavaka ho amin'ny Madagasikara isan'andro dia any koa afaka malala misy vondron'olona mivavaka ho amin'ny Madagasikara anatin'ireny monastera reny couvent any amin'ny toeran-kafo reny dia ianao ry afaka malala pino dia mba mivavaha ho an'ny olona rehetra fa ny farany dia izao Paoly mba azahoana ny fandriam-pahalemana mivavaha ho an'ny olona rehetra fa izao koa mivavaha ho an'ny mpitondra anareo dia milamina tsy voatery zay ataon'ny firenena mikambana na ny diplomasia ihany no matondra fandriam-pahalemana fa ny vavaka ataonao ho an'ny mpitondra ndradray misy olona kristianina dia ndradray na malagasy ary koa areo na olon-tsotra io dia ndradray ataontsika hoe tezitra amin'ny mpitondra izy jerena ny mpitondra zao dia tsy mivavaka izy dia aloha tsy mahavita mivavaka mihitsy tsy vitako mivavaka fa hoana tsy vitanao mivavaka za tena mbola maloto fo mihitsy azao tsy afaka mivavaka dia mivavaha mba adio fo dia eto mivavaka izy ka raha tia maloto fo rery ty zany tsy hivavaka ho aiza ny firenena ho aiza ny filazantsara raha ohatra ka ny fo maloto no hitondrana ny filazantsara dia tsy voatoro mihitsy io filazantsara io zany fa ina no antony nanomezan'ny tompo ny fanamasana ho ponao no aloto foana ny fonao dia mandrakaba dia roapolo taona fa ianao dia aloto fo foana tompo teneny ray andro ihany aza atao masandro miletika ny fahatezerana dia tsy afaka hitondro ambavaka mihitsy ka za mbola tezitra zao maloto be mifoko amin'ny liana dia tsy hivavaka raha izany dia bedin'i Jesosy ianao tsy zany mangatà fahadiovam-po dia mivavaha ary mety zay mihitsy koa ngeny tsy mampiova mpitondra eran-tany satria tsy etintsika mibavaka izy io ny tompo Paoly miteny hoe eto mibavaka izy mba hisy fandriam-pahalemana eto mibavaka izy mba ilamina ny zavatra rehetra rahandray raha moa dia misy mihitsy olona sasany manozona ny mpitondra azy dia ianao ihany maty antoka satria ianao entin'ny olom-bohozina raha ozoninao izy dia izao ianao ihany zany no entin'ny olom-bohozina dia hoentiny aiza nefa rany dia azakaga zay nge mahatonga ny tompony nafatra ny ray aman-dreny nafatra ny ankizy manao hoe tandreminy manozona ray aman-dreny satria ray aman-dreninao sanatria nozoninao dia ray aman-dreninao nozoninao dia ianao ihany no vo dia tahak'izany koa raha ray aman-dreninao eo anivon'ny firenena na mpitondranao na mpampianatra anao nozoninao sanatria dia mazava ho azy fa tsy inona tsy heviny ianao ihany no vo mivavaha mba iovy izy laha ohatr' zany ny mpitondra eran-tany no zany dia eo Paoly ry avako malaza manafatra antsika mihitsy hoe mivavaha ho an'ny mpitondra anareo dia mifinao azy zany hoe mety tsy mahay mifona izy tsy maninona mety hitantsika zany any Afrika any Azia asa eto Madagasikara raha misy an'izany koa dia hoentina mibavaka dia hifonana manomboka any amin'ny zay mety ho mpitondra na fokotahany io na mifiraisam-pokotahany io na ny fikambanany io na mpitondra inony io dia hoentina ho ambavaka dia mifinao azy mibeba ho azy mifono zay tompo noho ny ataonay mpitondra noho ny ataon'ny mpitondra noho ataonay malagasy amin'ny mpitondra no ataon'ny mpitondra amin'ny malagasy mifono zay ho azy re misaora koa misaora ho an'ny amin'ny anarany mpitondra ianao mijery vaovaoko zay nge mamarina ny tenin'ilay rangahantsona hoe Kalbart efa maty moa izy hoe ny kristianina ozy dia izao tokony ny ampelantanan'ny kristianina amin'ny baiboly amin'ny tanany ankavanana ary ny gazety amin'ny tanany ankavia zao moa zany tsy gazety avy efa misy ny filazam-baovao isan-karazany dia inona ny dikan'izany kristianina tompona ndraikitra ozy dia izao eny an-tanany ny baiboly amin'ny tanany ankavanana ary ny vaovao amin'ny tanany ankavia inona ny ilay vaovao ray vaovao ny vavahanao hoe vaovao ratsindray zany mifona tompo ary vaovao tsara zany dia sotra an'Andriamanitra fa mba nivoaka indray zany ny financement zao mba vita indray zany ny fifanarahana ohatra zao andeha hifona fa zao indray rehavako malalo zany kristianina zany dia kristianina fanasiny fiarahamonina fahazavany ny fiarahamonina kristianina fantsona mitondra fitahiana ho an'ny fiarahamonina eto ary rehavako malala vahaolana ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fiainana milamina no andrasana aminao amin'ny mahampino zao mivavaha ho an'ny olona rehetra ho Paoly dia mivavaha ho an'ny mpitondra hivavaka ary sika tompo misaotra anao zahay fa omenao anay ny fanalahidiny ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana mba hahafahan'ny filazantsara sy ny fiangonana miasa ampiatiavana omenao anay zany vahaolana zany dia izao ho ianao hoe mivavaha ho an'ny olona rehetra dia mivavaka izay tompo ho an'ny mpiray tanorazana aminay vavak'izay ho an'izao tontolo zao sotra noho ny fitahim-pahasoavanao fa na dia ao anatin'ny zavatsarotra azy zahay dia mbola mahatsiaro manokana ny fifalian'ny teninao
de mifona aminao zay tompo ho an'ny olona rehetra zay tsy tanteraka ho an'izao tontolo zao mandany teninao manamary teny mifona zay am'izay rehetra mety mampalahelo ataonay ataon'ny olombelona rehetra manadino anao Andriamanitra ary mivavaka mifona aminao koa zay ho an'izay mety ataonay pino ka hanadronana andraikitray amin'ny mahafanasina anay de mitahi tompo ny fiainan'izao tontolo zao ianao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao de jereo koa ny mpitondra anay isan'ambaratonga mifony zay amin'ny fitavozavozana mamelahany elokay amin'ny tsy fahaizanay miasa fa mefahazavantsaina kosa izy ireo mefahendrena aizany mitondra ary jereo zay vahoaka malagasy terisy tompo amin'izao valana retina izao mamelahany elokay amin'izay rehetra tsy fahaizany mankasitraka anao ary terisy kosa zay ho vahoaka endry mahatoky anao tsy miankina amin'ny Andriamanitra hafa fa manompo anao Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy de ampahirezi ny fiangonanao tompo ampahirezi ny mpino tsirairay avy andray andraikitra ho vavolombelonao amin'ny mivavaka amin'ny fitondratena mendrika amin'ny asa tsara rehetra misaotra Jesosy amen